Mbola faly miarabantsika hatrany manohy izao fandaharana iarahantsika mifampahery efa amin'ny tenin'Andriamanitra izao miditra eo amin'ny andro faharoa isika izay tsy miala mandrakariva ao anatin'ilay lohahevitra be hoe misy vidiny amin'Andriamanitra ve ny fiainako. Fa amin'ity andro faharoa ity tsika dia hijery sanatoahevitra kely anankiray hoe tsarovy ka aza misy adino. Milohan'ny ifampiresantsika ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'izany lohahevitra ifampaherezantsika izany dia andeontsika hanondrika aloha hivavaka. Andriamanitra ankehitriny izahay dia mihaona eto-indray ifampahery efa amin'ny alalan'ny teninao. Aoka ho voavela heloka isan'andro izay Tompo ary ianao no omba amin'ny alalan'izany teninao izany ka mba hoero entinay miatrika ny fiainana indray. Atonoana aminaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Tsarovy ka aza misy adino. Ao amin'ny Genesis toko fahasivy. Genesis toko fahasivy dia ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis toko fahasivy ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary eo amin'ny rahona ny havana, ary tsinjo azy aho ahatserovoko ny fanekena mandrakizay sy eo amin'Andriamanitra sy eo amin'ny zava-manan'aina rehetra dia ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Andriamanitra dia te hitsinjo antsika mandrakariva eo amin'ny fiainantsika ary mitady ny fomba rehetra hamonjenantsika izy. Rehefa miresaka antsika hoe havana dia misy tantara izay tavaverina ao anatin'ny saintsika ny zavatra nambaran'ny soratra masina dia nisy an'ilay safodrano lehibe nitranga teto amin'ity tany ity ary nisy kosa ilay fanekena nataon'Andriamanitra fa tsy hamerina izany safodrano izany intsony Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko fahaefatra, Deutéronomie toko fahaefatra dia ny andininy faharoa amby telopolo. Deutéronomie toko fahaefatra dia ny andininy faharoa amby telopolo. Mivaky toy izao indray amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fanontaniao ange ny andro lasa izay teo anoloanao hatramin'ny andro izay namoron'Andriamanitra olombelona tetỳ ambonin'ny tany ary hatramin'ny faravodilanitra manodidina raha mba nisy zavatra lehibe tahaka izany na efa nisy re tahaka izany. Milaza ny soratra masina te hifampiresaka amintsika manao hoe anontanio ny lasa. Mba ahafahantsika mahazo antoka ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika ho avy dia natodika Andriamanitra any amin'ny lasa ny fijerintsika. Hoy izy hoe anontanio ny lasa izay teo alohanao hatramin'ny andro namoron'Andriamanitra olombelona tetỳ ambonin'ny tany ary hatramin'ny faravodilanitra manodidina raha mba efa nisy zavatra lehibe tahaka izany na efa nisy re tahaka izany. Tsy mbola nisy satria zavatra efatra lehibe no resantsika amin'ity takariva ity izay nataon'Andriamanitra tsy ho adino tamin'ny lasa mba ahafahantsika mandroso mandrakariva ny amin'ireo hitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika ny amin'ny ho avy. Araka ny voalazan'ny Genesis toko fahafito, Genesis toko fahafito dia ny andininy sivy ambin'ny folo sy ny andininy faharoapolo ary ny andininy efatra amby roapolo dia nisy ny fanambarana manokana mahakasika ny antsoina hoe safodrano. Ity safodrano ity dia nanerana ny tany manontolo ary hatrany amin'ny tendrombohitra avo indrindra aza dia noharan'ny rano 7 metatra sasany. Fa noho ny fitsonjovan'Andriamanitra an'ireo olombitsy izay natoky nijoro tamin'ny fahamarinana dia afaka nitsinjo ny ain'izy ireo Andriamanitra. Ny teboka faharoa dia voalazan'ny Exodosy toko fahaefatra ambin'ny folo, ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Fa rehefa nisy zavatsarotra ny lalovan'ireto olona reto, izany hoe nisy olona nanenjika ao aoriana, nisy tendrombohitra eo havanana sy havia, ranomasina eo aloha, dia verevitra hoe aiza no andosirana. Fa tao anatin'izany fotoana izany Andriamanitra dia nampisaraka ny ranomasina mena mba ho lalana hanavotana an'ireto olombitsy, reto olona izay nokarakaran'Andriamanitra manokana. Ary ny fahatelo dia voalazan'ny Deutéronomie toko fahaefatra, ny andininy fahatelo amby telopolo,
lay feon'Andriamanitra tao amin'ny afo nefa tsy maty ilay olona nandreny feon'Andriamanitra. Araka ny tantara mantsiny fa tsy misy olona mandreny feon'Andriamanitra amin'ny afo ka ho velona, saingy anisan'ny zavatra lehibe nasehon'Andriamanitra fa na dia niteny tamin'ny afo aza izy ho amin'ny olombelona mety maty, satria fitiavan'Andriamanitra te hikarakara ny fiainantsika Andriamanitra dia velontsika. Ary anisan'ny nandray tombotsoa mandraka androany i Mosesy ilay solotenin'Andriamanitra andresana tao amin'ny afo, fa mandraka androantsika dia mbola mandray zany tombotsoa zay ny fampiresan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy tao amin'ny afo zany amin'ilay vady fisaka misy ny didim-pitiavan'Andriamanitra, didim-pitiavana zay maneho fa te hikarakara, te hiaro ny fiainantsika mandrakariva Andriamanitra. Ary ny teboka fahaefatra lehibe zay manamarika ny tantara teo aloha mba ho entintsika hanana toky ny amin'ny fiainantsika ho avy dia amin'ny Exodosy 4:17 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Exodosy 4:17 ny andininy fa 13 dia mitsambikina amin'ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 1:30. dia ilay nandroan'Andriamanitra andro firenena lehibe izay nanenjika an'ireto olom-boafidiny. Tsy iza zany fa reo Egyptianina izay nahita an'ireo zanak'Andriamanitra nandiha tany maina, namaka ny ranomasina, dia mba lasa ihany koa nandeha an'izany lalana izany, ary Andriamanitra no nandrakitra azy tao anatin'ny ranomasina dia tsy hita intsony izany tantara izany. Tsisy Egyptianina intsony tao aorianan'io izay mbola mifofo ny ain'ireto olom-boafidin'Andriamanitra izany. Ka noho izany dia mahazo antoka ny amin'ny fikarakarana-Andriamanitra ny fiainantsika isaky ny matsiaro ireo zava-dehibe anak'efatra nataon'Andriamanitra, dia ny fisian'ny safi-drano nefa mbola nisy aina voavonjy tao noho ny fanampian'Andriamanitra, ny fisian'ny lalana tao anatina ranomasina izay Andriamanitra ihany no afaka maneho an'izany, ny fisian'ny fanavotana amin'ny alalan'ny Andriamanitra miresaka ao amin'ny afo nefa mbola velonain'ny olombelona, ary indrindra fa ny fanafoanan'Andriamanitra ireo mpanenjika tao anatin'ny fotoana tsy nampozina akory. Izao no zavatra voalaza n'ilay mpanoratra kristianina anankiray, manamafy an'izany teny izany fa azo atokisan'Andriamanitra rehefa tsy adinitsika ny zavatra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa. Raha mahita izay nataon'Andriamanitra aho dia talanjona sy feno fahatokiana any Kristy ho mpitarika. Tsy misy atahorantsika ny amin'ny ho avy afa-tsy ny anadinoantsika ny fomba nitondran'ny Tompo atsika. Mahafinaritra zany teny izany. Rehefa mijery ny lasantsika isika, rehefa tsy adinitsika ny lasantsika, samy manana ny lasa mampiororo, na izao miteny izao, na ianao izay manaraka an'izao fandaharana amin'ny Facebook na amin'ny radio izao, fa ireny lasa izay nampatahotra reny mety efa teo ambavahoana ny fahafatesany ianao, fa noho ny finoan'Andriamanitra ny vavaka izay nasandratra ao dia afaka mbola nitohy velona indray ianao. Mety tao anatina tsy fampiana tanteraka ianao, fa noho ny fanampian'Andriamanitra dia mbola afaka niarina tamin'izany fiainanao izany indray ianao. Ireny zavatra ireny rehefa tadiditsika dia afahantsika mandroso mandrakariva eo amin'ny fanaran'Andriamanitra. Izay zany tsy ambaratelo eo amin'ity fiarana amin'Andriamanitra ity. Tsy adino ny lasa ireo zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika mba afahantsika mandroso ny amin'ny fiainantsika ko avy. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe inona ary ny tokony ataontsika rehefa fantatsika fa reny lasa izay nataon'Andriamanitra teny amin'ny fiainantsika reny mba afahantsika mandroso misimisy kokoa eo amin'ny fiainako avintsika. Izao ny zavatra voalaza ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie, bokin'ny Deutéronomie 4:7. Deutéronomie 4:7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema ianao ka tandremo tsara ny fanahinao, fandrao adininao ny zavatra izay efa hitany masonao, ary fandrao miala amin'ny fonao izany amin'ny andro rehetra iainanao, fa ampahafantary ny zanakao sy ny zafinao izany. Ireo zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao tamin'ny lasa dia hozy izy hoe tandremo tsara ny fanahinao, fandrao adininao ny zavatra efa hitany masonao, fandrao miala amin'ny fonao izany, tsy fanadino ny lasa miaraka amin'Andriamanitra. Raha tianao ho tafatoetra
mahatoky raha tianao no mbola afaka irereny amin'ny fiarana amin'Andriamanitra. Aza dino ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa. Ary tsarovo mandrakariva fa io Andriamanitra dia tsy miova. Rehefa nanao an'izany tamin'ny fiainanao izy tamin'ny lasa, dia afaka hanao an'izany ny amin'ny fiainanao izy ny amin'ny ho avy. Ka mba hahatonga anao ahery, mba hahatonga anao hatadidy ny zavatra rehetra, dia ny baiko araka ny volazany teo Testament teo. Resao, ampahafantaro ny zanakao zany. Raha manana zafy ianao, ampahafantaro ny zafinao zany, satria sady mahery ianao no mahery ny zanakao, ary ahery ihany koa ny zafinao. Ary zany ny tsy ambaratelo ny fiarahantsika amin'ity Andriamanitra izay vavantsika ty. Ny pejy voasoratra rehetra ao amin'ny soratra masina sy ireo boky rehetra mirakitra ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra dia hoy izy hoe tsy tokony hisy adino na ho levina na ho maizina, ary tian'Andriamanitra ho soratana ao amin'ny takelaky ny saintsika izany fitiavan'Andriamanitra izany. Fitiavan'Andriamanitra tsy mandao antsika izy, tsy mahafoy antsika izy, fa ny zavatra tokony ataontsika, tokony tsaroantsika mandrakariva dia sarobidy eo mason'Andriamanitra tsika. Noho izany te hikarakara antsika mandrakariva Andriamanitra. Ary zany mahatonga anazy milaza ilay teny fikasana mahafinaritra ao amin'ny bokin'ny Jeremia. Ao amin'ny bokin'ny Jeremia, toko fa 7:20 ny andinin'ny faha 1:10. Jeremia toko fa 7:20 dia ny andinin'ny faha 1:10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao malala hevitra heverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana, fa tsy loza. Mba hanomenareo fanantenana ny amin'ny farany. Raha azavaina amin'ny teny tsotra zany ty fiainantsika ity, dia mizara telo mazava tsara: ny lasa dia ny ankehitriny ary ny ho avy. Ka mba ahafahantsika manana ny antsoina hoe fanantenana any amin'ny fiafaran'ny fiainantsika, dia mila tsy adinontsika ny lasa. Dia ireo fomba rehetra izay nitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ary hoy izy hoe io hevitra heveran'Andriamanitra antsika ireo dia hevitra hitondra fiadanana, fa tsy loza, mba hanomentsika fanantenana, hanana fanantenantsika any amin'ny farany, hanana antsoina hoe fiadanam-po isika any amin'ny farany. Fa ny any angatana dia izao hoe aza dino ny fitantanan'Andriamanitra anao tamin'ny lasa. Ary tsarovo mandrakariva fa te hanoratra an'ireo pejy voasoratra na ny teny fikasana ao anatin'ny saintsika Andriamanitra, izay anapirofo fa tiantsika Andriamanitra te hikarakara antsika. Ka dia Andriamanitra neya hitantsika amin'ny alalan'izany teny izany. Amen. Misaotra anao hatrany izahay Andriamanitra fa tianay ianao. Misaotra anao ireo teny sarobidy avy amin'ny teninao izay manambara fa manana hevitra heverana anay ianao, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ka dia nahariarinao taminay Tompo ireo lasa izay nampatahotra, kanefa nasehonao ireo dia tananao rehetra nanavitra anay, nanampy anay. Ka dia ampio izay Tompo mba tsy hanadino an'izy ireny, mba ahafahanay mahazo antoka fa ianao ilay nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainanay tamin'ireny lasa ireny, mbola hanao zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ny amin'ny ho avy. Fatonona amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen.